Misaotra petsaka anao tondra ny faneho-kevitra de misy voambolana maromaro efa nkirakiraina teto moa tafitany amin'ny olona zany. Miarahaba tompoko. Miraba anao monsieur Zafariky Ismail, miraba ny bomanikeo amin'ny lafiny teknika, miraba ny mpiaino tena konsidera erikina Rindra ho am'izay ny fiadanana. Raisiko samboriko kely le resaka farany teo sy le teo alohany hoe misy an'resaka hoe établissement sy ny tsindry anatiny. Manasa ny rehetra aloha tsy propagande tsy publicité ny hoe mitsidika ny basiko manokana. Misy antony Madagasikara mazava 21 ary tsipiko foana zay resaka izay. Averiko ny hoe tsindry ny raisan'ny pirenena no miatra amin'ny firenentsika. Tafiditra zany resaka établissement zany. Fa io nefany mety hoe fantatry ny ampahany manam-pahaizana sy mana-tsaina mety tsy miteny izy fa mitsokombakomba amin'izany izy. Mety tsy resiny le rafitra satria matanjaka loatra nefa mety hoe mety aminy koa satria izay no taizana azy sy nanomana azy. Isika tena miady amin'ny rivotra. Tsy manan-kivy raha miteny sy milaza mandrakariva hoe napetraka teo am-pelantanan'ny Avolindra io efa taona 13 talohan'izany. Fa hoe officiellement zany napetraka tsara hoe nisy fiantony ilay nanambarako tsy hoe nanipy grand na hoe takan'izany fa tena mahafantatra loatra tsika ary nampahafantarina an'izany lalina dia lalina hoe ahoana ity zavatra fihodikodonan-javatra ety ambony tany ity inona zao zavatra miatra malagasy zao. Tsy te hiseho zavatra tsy fantatro mihitsy ny fandraisan'ny olona ny tena no hoe mpidoka tena ve mpiseho inona sa ahoana fa le antso aloha ny tena dia ho voninahitiny Avolindra. Efa tena mahafantatra matoa mametraka an'ilay tolotra samihafa ary vonona koa nefa hiaino sy hifampidinika amin'izay mieritreritra manana-tolona manodidina an'izay indrindra. Amin'izay trangan-javatra ho avy rapitsy politika dia efa manomana ny teo candidat hilatsaka filoham-pirenena indray ny tenako fa nanao an'io tany amin'ny folo taona lasa tany. Fa tsy mamela ny iraky ny Avolindra. Misy nanao azy zany. Zany hoe manampy ny mpifidy sy ny mety hifidy anao lalany amin'izay mety tokony fantany. Tsy miditra vie privé ako, tsy miditra fanambanimbaniana. Dia manomana zany hoe tsy moramora ny milatsaka eo ny amin'ny ho avy eo zany hoe iza n'izy io n'iza zany. Faharoa manaraka an'izay dia apetrako ny hoe viana zany ilay viana hoentina eto Madagasikara amin'ny fanavotana malagasy tsy viana fahatanitany io, tsy hoe alahadahatra araka an'izay fahitana fanaon'ny olona fa tsy maintsy misy herim-panahy io, tsy maintsy tsindrina fanahy manao an'io. Dia maranako azy tanteraka ny hoe miazona ny Avolindra amin'izao firenena izao ary miasa mahery ny Avolindra fa mino ary mangetaheta ny amin'ny hoe mba handreny ny olon'ity firenena ity ny amin'ny fanavotana satria tsy mora ny ady atrehantsika. Dia arao mandrakariva ny faneho-kevitra fa misy hafatra mety hoe mbola ambadika sy miafina aminao nefa efa ao zany. Misaotra anao monsieur Zafariky Ismail, misaotra ny mpiaino-keo, misaotra anao Mbomo lafiny teknika, aoka ny mazava, komba mazava misaotra. Misaotra petsaka anao tondra ny faneho-kevitra. Raha mbola misy ray ngamba afaka mbola mandray tsika mamarana azy ianao no antso farany. Araba tompoko.